Vaovao malaza atao Ambohimalaza nahafatesana olona 1 amby 30 any amin'ny faritra Manginy fotsiny tao am-positra nahafatesana olona 20 ary tany amin'ny faritry Toamasina sy tany Diego zany ireo rehetra ireo zany eo amin'ny 50 ny isan'ny maty zany ao Madagasikara. Tsy fantatra marina hoe inona ny tena antony nahafatesan'ireo olona ireo hatramin'izao dia mbola ao amin'ny hoe fanampoizinana ara-tsakafo hoe sa ny intoxication alimentaire. Tonga soa ato amin'ny fantarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Mampalahelo dia mampalahelo ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia misy foana zany ny trangan-javatra izay tsy fahitan'ny malagasy, tsy fahita teo amin'ny fiarahamonina hatramin'izay zany no miseho amin'ny endrika maro samihafa zany amin'izao ka mampikorotana dia mampikorotana ny sain'ny vahoaka malagasy izay efa torovan'ny fahatrana sy ny aretina ary ny vidim-piainana tsy mitsahatra ny midakana. Inona zany no mety ho ao ambadikin'ireny zavatra rehetra ireny? Henontsika zany ao anatin'io tantara io dia misy zany ny tableau maro dia maro izay hoe mampiseho zany ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankolafiny rehetra izany. Ny zavatra izay heno izany amin'izao fotoana izao dia ny manam-pahaizana milaza ny versiony, ny mpitsara milaza ny versiony, ny mpitondra fanjakana, ny minisitra, ny vahoaka izay mangorohoro ao anatin'ny tsy fahalalana ny hoe inona marina ny zava-misy ahafahany mitandrina. Heno ombieny zany ny hoe botulisme dia misy zany moa zany ny manazava ny atao hoe botulisme samby nakanaka document daholo moa zany momba an'io zavatra io dia misy zany ny miteny momba ny fanampoizinana. Ny botulisme moa zany dia raha ohatra ataontsika tsotsotra zany ny fanazavana azy zany dia ny hoe resaka toxine zany